mahafinaritra ry mpiaino malala manona ny fiadanan'i Kristy hitoetra sy hanapaka aomponao hatrany izahay. Andriamanitra rairay eo misaotrany amin'ity fotoana ity, mety ianao ka nanome tombona andro anehoanao indray ny fitiavanao anay, indrindra ho an'ireo rehetra izay efa nanaiky ny famonjena nataonao tao amin'i Jesosy Kristy, ireo izay nateraka avy any ambony, ireo izay nateraky ny fanafa tsy nateraky ny nofo, dia sokafo tompo masom-panahy, azony mandray tsara sy mijery avy any ambony ny hevim-panahy tianao ambara aminay, satria ny zanaka nateraka ao dia manana fomba fijery toa anao tompo, dia ho tahinao manokana aneny mpiaino malalanao rehetra eo mpanarana zao fotoana zao, eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay manolo-tsaina anay rehetra, noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Tamin'ny herinandro teo ary mpiaino malala mba nijery ny lisitry ny hoe ny fampelezam-peo izay misy raha ny eto amin'ireny vohatra fotsiny resahana. Ay tena maro dia maro tena maro dia maro. Raha ny radio atao hoe evangelika nga na hoe miresaka momba ny fivavahana sy momba an'Andriamanitra dia efa ampolony, dia efa ampolony. Ary dia samy mivoy arak'izay fomba fijery moa ny olona. Misy zavatra fototra ampatsaivin'Andriamanitra antsika mpiaino malala amin'ity anio ity, dia ny hoe ny olona anankiray dia mila mahafantatra tsara ny amin'izany hoe iza moa izy avy ay zany dia ho aiza, ary manairana amin'izany resaka izany moa dia tsy miankina amin'izay hoe fahaizana sy toerana misy sy maiza an'ilay olona. Ary zany moa ny olana amin'ity fivavahana ity, samy mandrirotra izay tiany iroritany olona. Andaontsika hijery ny zavatra fototra ary mpiaino malala, fa tsy maintsy mandalo an'ity zavatra iray ity ny olona raha te hita zavatra mihoatra noho ny eto an-trano izay iarahany rehetra mahafantatra fa fandalovana izy. Jaona 9. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe, Raby ô, fantatra efa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fahanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, hataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra ny kibondreniny indray va izy ka hateraka. Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Asa gaga no ilazako tao aminao hoe, tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay aleny. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalaka nanao taminy, atahoana no ahatonga izany zavatra izany. Jesosy namalaka nanao taminy,
ianao va mpampianatra ny Israely ka tsy malala zany zavatra zany. Anisan'ny tantara mahaliana moa ny tantaran'ity fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy ity. Izay azo atao hoe olobe angaha raha izay ny anambarantsika olobe teo amin'ny Jiosy, mpampianatra malaza, mpampianatra soratra masina moa zany raha izay no amantarantsika azy raha lazaina amin'izao fotoana izao. Ary niaiky mihitsy izy hoe tena tsisy ohatranao ry Tompo ry Jesosy Kristy tena ratsy Andriamanitra momba anao tsisy mahavita zavatra zao ataonao zao. Andiny voalohany amin'ny Jaona 7 izany karazana fanekam-pinoana nataony Nikodemosy zany. Toa misy zavatra eritreretiny ao ambadika zany. Fanekena ny maha hoe mpampianatra avy amin'Andriamanitra any Jesosy nataony Nikodemo na Nikodemosy zany ry mpiaino malala. Io moa amin'ny maha Andriamanitra ny Tompo an Jesosy Kristy dia mazava ho azy fa tonga dia fantany avy hatrany ny olona raha vao miteny hoe teny eo ambava ve zany sa tena avy amin'ny fo sa ahoana. Hita ny Tompo mihitsy fangetahetany Nikodemosy eto ry mpiaino malala. Andiny 7 ao amin'ity Jaona 7 ity milaza hoe Jesosy namalaka ranao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray na hoe ateraka avy any ambony ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany dia miteny tsy fahaterahana ara-nofo fa fahaterahana hafa mihitsy. Hafa mihitsy. Dia mety anontany toa Nikodemosy koa zao ny sasany hoe andiny 4 amin'ny Jaona 7 hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao an-kibon-dreny indray va izy ka ateraka? Tsy maninona fomba fijery moa zany. Hoe ahoana koa ary zany hevitry ny Tompo zany. Eny fa na dia hoe mpampianatra aza, na dia hoe efa olona ara-panahy ao anaty fonosantena ao am-piangonana aza, mpampianatra goavana, dia tsy mahatakatra hoe ty fiainany ity moa ahoana. Tsy maninona zany fa ny zavatra mahafaly eto izay ambaran'i Jesosy Kristy aloha ao amin'ny 5 dia ny hoe Jaona 7 lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay teraky ny nofo dia nofo ary izay teraky ny fanahy dia fanahy. Raha tenena ny teny tsotra zany mpiaino malala dia zao mila manana aniversera roa ny olona. Manana aniversera roa. Tsy akinona zao ny aniverseranao? Many aniversera dao ny olona rehetra. Afa-tsy ry bebe antsika angamba tsy mahay an'izany hoe vers 1923 tsy tadidiny ny daty nahaterahana. Fa amin'izao kosa angamba mahatadidy daholo kosa daty nahaterahana ny olona. Mpiaino malala. Ny fahaterahana faharoa izay ambara hoe ateraky ny fanahy nateraka Andriamanitra. Idireo izay olona rehetra nanaiky fotsiny tsotro zao ny famonjena nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary dia tsy sitrapony no ateraka fa Andriamanitra no miteraka azy avy eo. Tsy misy ezaka ataony zany, tsy miankina amin'ny asa natao zany, fa fahasoavana namonjena anareo tamin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy irehare hoy ny any amin'ny Efesianina. Fihetsika tsotra fotsiny ry mpiaino malala, patsiahivina ten'Andriamanitra eto hoe ny olona nanaiky an Kristy tsotra fotsiny tamin'ny finoana, nanaiky fa tsy mahavonjy tena izy, tsy voavonjy ny fahaizana izy, tsy hoe mpampianatra izy akory na toa ny Nikodemosy efa mpampianatra soratra masina, zany efa olo malaza amin'ny fiangonana. Tsy mifanaovana asa ao am-piangonana ary mpiaino malala amin'ny mahavonjy fa mifanekena aloha ny fahamonjena nataon'i Kristy. Ino ny fanekena aloha fahamonjena nataon'i Kristy ary dia Andriamanitra no miteraka an'izany olona izany ara-panahy
ary dia ny fanahy zany olona zany miara-milaza ny fanahy n'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra izy ary ny zanaka aveo manao ny asa ao am-piangonana. Zany izy mpeno malala ny fanahy masina ane anazavatsika zany teny zany areto moa ny tompo dia manohy tsara amin'ny andiny fahafito hoe azagaga noho ny ilazako taminao hoe tsy maintsy hiteraky indray ianareo. Ka rehefa tsy zanak'Andriamanitra zany ny olona, rehefa tsy mbola nateraky ny fanahy ny olona ka na manao asa be ary izy ao am-piangonana dia tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Père Malalo, ty fandarantsika ity dia fandarana fampiorenana ampatsahivy ny tompo indray fa tsy mahavonjy antsika akory ny asa ataontsika any am-piangonana fa ny finoantsika an' Jesosy Kristy irery ihany. Zany ny marina. Gaga ihany amin'ny fotoana sasany amin'ny fitako ny mpitoro-teny sasany manao hoe aloha fotsiny zao alohaviny zao dia milamina. Tsy fantatry ny olona tena antom-pisiny ao am-piangonana. Tany amin'ny 12 taona lasa tany raha nanao asa fitoriana filazantsara izahay dia nisy ramatoa anankiray raha niresaka momba fahaterahambaovao izahay ka nanontany olona aveo hoe izy nareo nefa tena nanaiky an'i Kristy sy ny sisa momba fahaterahambaovao. Olona ramatoa anankiray izay tena ramatoa azo atao hoe mpivavaka sy nahafantatra manao asa am-piangonana sy mpamonjy fivoriana sy ny sisa. Zaho izy andro any vao nahafantatra an'izany, mbola tsy nilazaina tao am-piangonana mihitsy zany. Ry mpitoro filazantsara malalo ny fototra raindray sao dia adinontsika fa rehefa tsy ateraka indray ny olona mahafantatra an'izany hoe fototry ny fiainany, fototry ny fivavahana tena mandatsaka-pony amin'ny fananany an'i Kristy eo am-pony dia sao dia mamitaka ny olona isika. Dia andao samy ianao izay zara tandrify ry Peno Malala antaniana ny olona hoe aoko fantatsika tsara ny anton'ny fiainana dia ny hoe nanekena famonjena vitany teo amin'ny hazo fijaliana no amonjena antsika ary Andriamanitra no miteraka antsika. Jaona 2:20 izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fanahy masina ane andazava, fanahy masina ane ampatsiaro izay lalandiso rehetra efa nandehanantsika ry Peno Malalo ka samy andiniky ny azy. Ny azy izany fahaterahambaovaoko zany tany amin'ny taona 1927 tadidiko tsara zany fotoana zany. Toana nanekeko marina any Kristy. Eny fa natalohan zany raha toa an'i Nikodemosy efa nanao asa be dia be tao am-piangonana kanefa ny raha marina tsy mbola zanak'Andriamanitra. Sofa nisy sofa nisy ny mpanompo nampiasain'Andriamanitra nampafantatra an'izany ry Peno Malala. Dia ekeo fotsiny amin'ny finoana fotsiny zao zany angatao aminy ny famelana ny iloko rehetra tsy ny vavanao miteny ny zava-dehibe fa ny fonao izay hita ny tompo manaiky azy, manaiky ny famonjena nataony. Satria zasy ianao no tokony tery amin'ny hazo fijaliana, tokony isika ny tondra ny adalantsika rehetra nefa dia efa izy no solon zany. Raha manahaka an'izany sika ry Peno Malala dia tsy ny eto an-tany ihany fa ny fiainana rehetra izay antenantsika faherantsika an'i Kristy no azontsika fiainana mandrakizay. Ka rehefa metraka fanontaniana ny tompo, ianao va mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala zany zavatra zany dia ndao tsika iroboka lalile hijery le tena fiainana ary fanahy masina ane ampahazo antoka fa nateraka Andriamanitra avainy ambony ireo rehetra izay efa nanaika an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, efa nandray azy tao ambony tao famonjena ny vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny olona rehetra izay efa nateraka Andriamanitra moa zany manana an'ilay aniversera faharoa ilay zanak'Andriamanitra dia zao no teny miatra aminy Efesiana 2:9 ary niara-natsangana sika ary niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy. Zany hoe tsika zany ry Peno Malala ireo izay efa nateraka Andriamanitra ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ohatrany hoe eto zany ny vatan'ny zanak'Andriamanitra, vatana ranofo ilay atao hoe lay, fa raha ny marina efa any an-danitra izy, efa misy toerana réservé any, efa voatokana any. Ary za moa fa mpanantenan'ny tompo hoe andeha indray ka hanamboatra fitoerana ho anareo ary ahaka anareo indray ho any amiko.
mahafinaritra andro mpiaino malala. Ary indrindra moa hoe ianao zany efa sokajin'le taranaka hafa kely mihitsy. Tsy haiko nareo zao avaiza ny tanorazanareo samy manonona ny azy eo taranakranona fa rehefa nandrainy Kristy tsika ry mpiaino malala dia zao no fanambaran'Andriamanitra amin'ny Galatiana 3:7 fa raha any Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sady mpandova araka ny teny fikasana. Miakatra grady zany e, tsy taranaky le izy moa zao le razantsika samy manona ny anaran'ny razany eo. Fa zao zany zao raha efa any Kristy ny olona ray dia apakarin'Andriamanitra grady lasa taranaky Abrahama mpandova araka ny teny fikasana. Ohatra ry mpiaino malala marina mavy. Aiza indray nisy ohatr'izany niakatra grady ary ambony ary apakarin'Andriamanitra ary amin'ny taranaka ao amin'ny ary amin'ny Abrahama ary mihitsy zany fa tsy mitetitsony aty amin'ilay tetiarantsika aty ambany loatra aty. Ry mpiaino malala tsara ny toerana nametrahan'Andriamanitra antsika ka dia andao tsy rehefa tsy nidina aty ambany aty fa efa tsara toerana, efa tsara toerantsika. Ka na mbola eto amin'izao tontolo izao aza dia manana fomba fijery hafa mihitsy isika amin'ny fomba fiaina andavanandro. Eno manana fomba fijery hafa mihitsy isika amin'ny fomba fiaina andavanandro. Za zao te hanosika-hevitra anao amin'ireo zavaboary namen'Andriamanitra manodidina antsika dia aza manao hoe zay tiako no hoaniko fa ny taranaky Abrahama zany zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra dia misitraka amin'izay zavatra efa nataon'Andriamanitra. Tsy hoe hatsaraina ny fiainana fa miova amin'ny fiainana. Mizavatra tsotra vitsivitsy reto. Amin'ny fiainana andavanandro tsika moa tsika tsy maintsy miaina, mitsena, misakafo sy ny sisa. Ny fahazarana mantsy dia toetra ara-natoraly faharoa. L'habitude est une seconde nature. Dia aleo manao fahazarana tsara amin'ny nateraka avy any ambony ny zanak'Andriamanitra. Raha miresaka fitsenana zao manao safidy foana moa ianao eny an-tsena. Ka rehefa manao safidy tsy aleo ve mba mijery ireo sakafo velona faran'izay azo atao. Ianao sakafo velona faran'izay azo atao rehefa miantsena. Ohatra hoe ireo karazana legioma sy voankazo isan-karazany izay mbola vaovao tsara. Iza koa tsy hay an'izany mahay an'izany taona antsika fa tsy izany ny vidiana raindray ny an-tsena. Tsy ny vaovao ny vidiana fa nefa indraindray lefa voahodiny nefa mialon'andro sy ny karazany. Indray maka nisy namako Amerikanina nanontany anao hoe ohatra hoe nga nareo izy miantsena isan'andro? Fa ahoana fa nga nareo tsy miantsena isan'andro? Zaho ozy izy isaky ny 5-10 andro vao miantsena. Ohatra efa maninona zay tsy manam-potoana iantsenana fa atao anaty frigo daholo ny sakafo dia io mory mpiaino malala samy manana fiainany. Raha ohatra moa ianao tsy maintsy vidy ireo sakafo voahodina dia mba jereo ireo mba tsara kalitao toy ny hoe atody, mba mijery atody gasy na atodina papelika ohatra, mofo feno, mijery koa ireo karazana tantely sy fromage isan-karazany izay namboarina ara-boajanahary arak'izay azo atao. Eo koa ireo voa isan-karazany sy germe, ireo voa amin'ny tsiry. Raisiko ohatra kely voa amin'ny tsiry satria mampody aina be mihitsy indrindra amin'izao faharerahan-dava-mazo antsika izao. Misy eny an-tsena zao dia ny hoe germe de soja ozy izy ny mpivarotra. Tsara ireny tsara ireny germe ireny, ireny voa mitsiry ireny asokanao kely ao anaty raha mangotraka fotsiny izy dia asianao saosy asianao sira sy ireo zava-maitso mahazatra antsika isan'andro. Raha resaka vetivety ny amin'ny ao an-dakozia tsika nareo izay mampiasa vata fampangatsiahana na frigo dia tsy maninona satria tsy ampy mofo tao rehetsenana ho an'ny sasany dia aleo mba ahodina isaky ny 3 andro farafahelany mba isaky ny 3 andro zany vao miantsena dia mba ahodina ny ao amin'ny frizidera ho an'izay manana an'izany mba isaky ny 3 andro farafahelany no apetraka ao zany ny sakafo izay vidintsika dia taperina aloha zany ny ao dia afaka 3 andro zay vao miantsena.
raha tena hoe tsy afaka mety anisan'andro sika. Andao tsika resaka fomba fahandro faramety satria tena miova fiaina mihitsy ny olona nateraka Andriamanitra, manana fomba fijery hafa mihitsy. Rehefa mahandro ry Peny Malala aloha afo malefaka sy maharitra fa aza dia maika lava e. Raha mba misy fotoana azo andrahoana ny sakafo amin'ny afo malefaka fa tsy afo tonga dia manamay azy, dia izay mety indrindra. Afo malefaka faran'izay azo atao. Rehefa mahandro vary sika, tsy hoe voatery ho masaka be ny vary vao esoriny ambony fatana, fa misy ilay atao malagasy hoe batao amin'izay dia aleo iotrika, dia io mihitsy ny tena mety. Tsy hoe masaka be izy vao esoriny ambony fatana, fa leo mbola tsy tena masaka izy. Raha ohatra ianao hamono vary hoe ho fonosina ny vary dia tsara izy tsy mbola tena masaka izy, dia efa esorina dia fonosina atony mahazatra. Sady mba mitsitsy hanina koa amin'izay e, mitsitsy saribao, mitsitsy kitay, mitsitsy gazy, mitsitsy herinaratra. Raha farany azo atao ho anareo izay ao anatin'ny fitazam-pahasalamana sy ny fitazam-batana moa, dia mihinana zavatra manta alohan'ny zavatra masaka. Aleo hatrany mihinana ny sakafo manta alohan'ny masaka. Inona moa izany sakafo manta alohan'ny masaka izany? Ny voankazo isan-karazany izany ny crudité izay mahazatra antsika dia hohanina alohan'ny sakafo ireny, fa tsy aneoriana sakafo akory ny tsindrin-tsakafo. Eto moa izany dia manao famaritana kely. Ny atao hoe dessert ry Peny Malala tsy voatery hoe voankazo fa ny voankazo dia tokony hohantsika ny alohan'ny sakafo. Afa-tsy ireo izay mihinana vavony be anga toy ny hoe mananasy, marikivy na ny voasary marikivy loatra, fa ny manta hatrany no tokony hohanina, izay vao mihinana ny masaka. Aleo atao misimisy kokoa raha mahavita hatramin'ny 700 isan-jato sakafo manta ireo izay mitaiza tena sy ao anatin'ny fitazam-pahasalamana, dia izany no anisan'ny tsara indrindra. Mampiasa faran'izay azo atao ireo hanitra isan-karazany nomen'Andriamanitra antsika ry Peny Malala. Ary toy ny sira dia arotsakitsika ireny any amin'ny farany nahandro, izay ny tena mety aminy. Toy ny sira dia arotsakitsika ireny any amin'ny farany nahandro. Ny karazany legioma rehetra moa ny tena mety aminy dia alongany tsy dia atao hoe purée, izany hoe potehana, fa aleo izy atao an'ilay mba misy hotsakoana. Afa-tsy ireo izay manana olana fotsiny amin'ny hoe tsy afaka aminao izany no ny antony manokana no ny fitsakonana ny fitaovam-pandevonan-kanina. Fa raha farany azo atao aleo izy le mba afaka tsakoana foana, mba miasa amin'izay ny rora izay manampy ny fandevonana apety tsara ny any amin'ny vavony sy ny tsinay rehetra any. Amaranantsika azy dia eo amin'ny fomba fahandro hoe inona ny farany tsara indrindra sy farany tsotra indrindra. Raha mandro legioma ianao ry Peny Malala dia mety indrindra dia ataovy eo amin'ny rano sasany moa fitentsika azy. Rano sasany asianao ireo tongolo isan-karazany ataonao lafika ho fitentsika azy, asianao menaka kely eo ambaniny, dia apetraka eo amboniny ny legioma anao dia ataovy afo malefaka kely, ataovy afo malefaka kely. Io fomba fahandro tsotra io ry Peny Malala dia tena mitazona tsara mihitsy ny ireo otrikaina ao anatin'ny legioma izay andrahoantsika. Raha ambarako ny teny tsotra dia hoe andrahoy amin'ny rano faran'izay kely ny legioma anao. Izay moa ilay fitentsika amin'ilay rano sasany. Ny fandro manaraka azo ataoko moa izay afaka manao dia fandrahoana amin'ny rivotra mafana. Ohatra hoe asanareo raha mahay an'ilay fomba fahandro pao isika, ny zareo Tatsinanana moa no mpanao an'izay. Cuisson à la vapeur moa fiteny azy, izany hoe andrahoana amin'ny entona mafana. Anisan'ny mety moa izay. Manao fonosanteny manokana ho an'ireo tia ovy frity. Ovy frity. Alongany ilay ovy manomboka izao tsy atao an'izay loatra fa atoroko fomba fahandro matsiro be ianao.
matsiro nono frity. Tetenao tombo mahazatra ny ovinao dia arotsay anaty lapoaly. Asiro rano kely fotsiny. Tsy atao masaka be. Teteo ny tongolonao isan-karazany sy ny zava-maitso izay tianao ampiarahana aminy. Rehefa kaiky ho ritra le ovy ao anaty lapoaly, nandrahoanao tao amin'ny rano kely fotsiny izay saromanao teo, dia andrarao menaka kely izy. Afangaro indray mandeha. Dia arotsay ny tongolonao sy ny sira kely dia alao masaka kely, alao iotrika kely eo amin'ny 30 sekondra 2 minitra eo. Dia vita ny nahandronao. Matsiro zany ka, matsiro noho ny frity zany, sady be otrikaina no matsiro. Ny zanak'Andriamanitra dia tena miova tanteraka amin'ilay fomba fiaina. Mijery avy any ambony toy ny fijerin'ny rainy. Mijery ny zavatra tsara indrindra manova ny fiainany. Dia ombanao manokana ny Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao. Nampatsiahivinao fa tsy maintsy ateraka avy any ambony ny olona, ateraka ao Andriamanitra. Izay vao mahazo mahita ny fanjakanao. Misaotra ny mpiaino malalanao rehetra izay nampatsiahivinao tamin'ity fotoana ity fa ny fanekenan'i Kristy, ny famonjena izay efa nataony teo amin'ny hazo fijaliana irery ihany no azonay mahazo zany hevi-panahy, ary ianao no miteraka anay avy any ambony Tompo, rehefa nanaiky sy nino Jesosy Kristy marina ho ny Tompo sy mpamonjy na izahay. Fa ny amasonao ny angatahako manokana ny mpiaino malala rehetra, dia ianao mihitsy nandresy lahatra miaraka amin'ny fanahy ny mpiaino rehetra, miara-milaza fa zanak'Andriamanitra izy. Ametoky an'izany sy fahazonantoka an'izany ny mpiaino malala rehetra Tompo. Eto ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy, ka na inona mitranga eto ambonin'ny tany na inona, dia ho velombelomin'izany fanantenana izany izay rehetra, manoloana ny ady sy ny fahoriana, ny adi-painy ny isan'andro tsy maintsy lalovanay. Fa dia misaotra Tompo ny an'ny fitiavanao sy ny fampahirezana ataonao aminay isan'andro, ary dia mangy ny tokantrano rehetra mandray izao onjam-peon'ny radio vaovao mahasoa izao no ianao Tompo. Tonoina aminy fiadanan'i Jesosy Kristy izay tsy azon'izao tontolo izao omena. Misaotra Jesosy Kristy. Amen.